tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Isoragnanao zay mbola misafidy manokana magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Arabegna apatsika jiaby tratran'ity alakamisy ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba magnetriketriky ny niakaran'i Jesosy Tompo agny an-danitra. Amezan'ny eglizy lohevitra atsika amin'ny zegny omano ny verenan'ny Tompo. Raha niakatra izy dia magnomagna ny mbola tongavany atsika. Orentsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy fampianaran'ny aroson'ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson antsika io ny tarikevitry sy ny fampomanana atsika amin'ny fiandrasana ny avian'ny Tompo izay. Ndao areo tandresantsika ny tenin'Andriamanitra. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Ry Théophile, efa voalazako tamin'ny boky voalohany ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy ny ampianariny hatramin'ny andro ny ampiakarana azy, no ny efa nomeny ny didiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny. Taorian'ny jaliany dia maro ny profo nentiny nanamarina tamin'izy ireo fa velona tokoa, sady niseho taminy nandritra ny 70 andro izy, ary nilazalaza ny momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ary ilay niaraka tamin'izy ireo iny izy dia nanafatra azy mba tsy hiala ao Jerosalema, fa hiandry izay nampanantenainy iray araka nefa renareo tamin'ny vavako hoy izy. Fa ijoany nanao batemy tamin'ny rano, ary ianareo kosa hatao batemy amin'ny fanahy masina raha afaka andro vitsivitsy. Ka izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izay va no fotoana hanangananao ny fanjakan'Israely indray? Fa hoy ny navaliny azy ireo, tsy anareo ny mahalala ny andro na fotoana izay efa nalahatra indray amin'ny fahefana. Fa rehefa idinan'ny fanahy masina ianareo dia hahazo hery, ka vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Judea ary i Samaria ka hatrany amin'ny faravazan-tany. Noho nefa nilazay izany izy dia nakarina teo anatrehany izy ireo, ary nisy rahona nanakonazy ka tsy hitany maso intsony izy.
raha mbola nibanjina ny lanitra teo izy ireo tamin'ny Jesoa nisondrotra ihany, dia indreo nisy rolahy eny akanjo fotsy niseho teo anilany nanao hoe: ry lehilahy avy any Galilea, nahoana ianareo ny mijanona eto mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nalaina taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray, tahaka nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Mampanaky firenena marobe oresinay, le nanao ny vahoaka eo ambany tongotra. Izy koa no mifily sy olovahoana, reharehan'ny Jakoba orotiny sy malalany. Famiakatra Andriamanitra araim-piomina, famiakatra ny Tompo amim-peona tsomara. Iraman'Andriamanitra eny ho ahomira, izy no mpanjakatsika eny ho ahomira. Andriamanitra mpanjaka amin'ny tany manontolo, ho atao fitsara rinda feonkira taonare. Andriamanitra manjaka amin'ny olona tsipino, Andriamanitra mipetraka amin'ny seza fiandrianany. Mivoriny mpifehy le vahoaka marobe, miaraka amin'ny vahoakana dia manitra Abrahama. Robiady eto-tany dia tao an'Andriamanitra, le voasandratra hitoetra amboniny tontolo. Sauranizy ray no Jesoa tafatsangana, tanasandrany hitoetra eo anilan'io tory. Sauranizy mianaka nandefa ny fanainy, manamasina ny mpino mba hiombonana aminy. Hallelujah.
Taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, Andriamanitra arainy Jesosy Kristy tompontsika, arainy voninahitra, dia hanome anareo ny fanahy ny fahendrena, amampanambarana, ahalala azy tsara, ary mba hampahiratiny tsara ny masom-panahinareo. Ahalala izao ny fanantenana ny antsoany anareo, ny habe ny voninahitry ny lovany maniny ho an'ny olo-masina, ary ny halehibe ny fahefany ny ho ampampana ho an'izay mino, hita amin'ny fiasany heriny tsotoha. Naharihariny tao amin'ny Kristy izany hery izany, tamin'ny nananganany azy ho velona, sy nametrahany azy teo ankavanany any an-danitra, ambony lavitra noho ny fiandrianana rehetra, ny fifehezana rehetra, ny fanjakana rehetra, ary ny anarana rehetra azo tononina, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny fiainana ho avy koa. Fa napetrany eo an-tongony ny zavatra rehetra, ary nataony filoha ambony indrindra izy amin'ny eglizy, izay tena ny fameno izy mpameno tena, andavany sy antsakany amin'ny ratsambatany rehetra. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Evanjely masina nosoratany masina Matio ao amin'ny toko 8. Tamin'izegny andra zegny, ny mpianatra raiky ambin'ny folo lahy dia nankany Galilea agny amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy nalehany. No nahita azy izy ireo izay nisalasala taloha dia nitsoaka azy. Ary Jesosy nagnatona azy ireo ka nilaza taminy hoe, fa nomenahy ny fahefagna rehetra agny an-danitra sy eto an-tany. Koa mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra, manaova batemy azy amin'ny agnaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masiny. Ampianaro izy tandrigny ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho ho eo aminareo mandrakariva, ambara-patongavany faran'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, faly sy ravo isika menakavy amin'izao andro ankalazantsika ny fiakaran'ny Tompo izao, satria misy avasika zany tafita. Rehefa misy avana tafita tokoa na eo amin'ny fiainana andavanandro zany, fa indrindra ohatra amin'ny fanadinana, dia samy mifampiarahaba sika. Ka ny an'ity ary androany olo raika amintsika, ray raha amintsika, ray lio amintsika no tafita ka mifampiarahaba tokoa sika, satria i Jesosy lohan'ny eglizy, lohan'ny sika ziaby, lohan'ny eglizy fianakavian'Andriamanitra, olo raika amintsika dia tafita any amin'ny voninany, any an-danitra. Ny any tokoa niakatra any an-danitra Jesosy, ary any zany ny tena toeratsika, ary any ny tanjom-piainatsika. 4 andro zao no nihiboka ny apôstôly, ary isika koa 4 volana zao no nihiboka anatin'ity confinement ity. Ary Jesosy dia fantatra sika alohan'ny tsanganany dia nihiboka tao amin'ny fasana, ka ny fiobiana zany dia azo lazaina fa experience ahafahasika mitondra amin'ny tena fiainana, amin'ny tena sambarana. Ka izay indrindra re kristianina havana, maro ny very-hevitra to tsy misy farany ity fiobiana ity, ity confinement ity, ary to miasarotra aza araky ny
hitasika amin'izao fotoana izao, ka izay indrindra ry kristiana havana ary indrindraindrindra tatoato ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra sika hiatrika n'izany rehetra zany. Ny fampianarana nataon'i Jesoa tamin'ny mpianany talohan'izy niala tamin'izy ireo, zany hoe talohan'izy alihany, zany hoe niatrika ny zavatra sarotra, ka raha izao sika miatrika an'izao ady amin'ity valanaretina ity dia fantatra sika fa nampianarin'i Jesoa ireo apôstôly mba hiatrika n'izany rehetra izany, ary sy navelany irery izy ireo, ary naverimberiny izay zavatra lazaitsika izay, sy navelany irery ireo apôstôly. Izany hoe nampianarin'i Jesoa izy ireo fa na dia andeha aza izy dia ho fahasoavana ho an'izy ireo ny fialany, ka satria ahazo ny voalohany ny fanahy masina, faharoa raha misy zavatra angatahin'izy ireo dia eo anivony ray izy, ary fahatelo na dia mandeha aza izy dia mbola miarabelona amin'izy ireo. Ka izay indrindrary nooka ato asaisika amin'izao andro ankalazantsika an Jesoa niakatra any an-danitra izao, aoka isika hiatrika bebe koa an'izao coronavirus izao ampinoana, ary indrindra hivavaka angataka amin'i Jesoa zay nandresy ny rasy rehetra, ka mino sika fa andresy n'ity rasy ity, ary matoky sika fa miaraka amin'sika i Jesoa miatrika an'izao zava-sarotra izao. Ka noho izany ary ry kristiana havana, tsara ny mampasiahy fa efa taona maro tatioarina no nanoratana ny evanjely sy ireo boky ao amin'ny testamenta vaovao. Matoky sika fa nasiaro ireo tenin'i Jesoa zay fondrenesika teo ireo mpianatra, ary indrindra tamin'ny vanim-potoana fioboana ho azy ireo tamin'ny confinement, zany hoe amin'izao vanim-potoana mieloha ny Pentecote izao indrindraindrindra. Nasiaro tokoa izy ireo fa niaraka namakivaky ny hafalian'ny Paka tamin'izy ireo Jesoa, ka izany expérience izany koa ny iainantsika hatramin'izao, ka na dia eo aza izao confinement izao dia oka sy ho adintsika ny hafalian'ny Paka, ary izay indrindra no antony ankalazasika ny fanamasinana ny menaka masina zay manamasina ny fiainatsika, masina ho isika midika fa eo anivosika Andriamanitra. Ka izay indrindra misy dikany lehibe ho asika ity alakamisy masina 24 ity alakamisy ny fiakaran'ny tompo ity, satria alakamisy tahaka izao tsy alakamisy masina no nanamasinana, tokony anamasinana an'izao menaka masina izao. Kanefa fantatra sika ny zava-misy ka nafindratsika amin'izao alakamisy ny association zao, ka misy dikany ho antsika tokoa hoy isika teo, satria izay fanamasinana ny dilo izay, lay menaka masina zay hoentina manamasina ny fiainantsika izay, manampirofa eo anivosika tokoa Jesoa. Ary izao andro izao ihany koa no anavozan'ireo pretra zay lazaisika ireo no Kristy mitaridalana sika amin'izay fahamasinana ny fiainana zany, zany hoe amin'izay hoe Andriamanitra eo anivosika izay. Ka raha tadiditsika tsara tamin'ny vanim-potoanan'ny Karemy ry kristiana havana, rehefa tonga ny alahadin'ny sapakazo dia nolazaitsika fa miara-miakatra amin'i Jesoa ho an'i Jerosalema isika, zany hoe ho any amin'ny tanàna ny fiadanana, ho any amin'ny tanàna ny misy ny fahamasinana misy an'Andriamanitra. Ka raha miara-miakatra amin'i Jesoa ary sika niany ity dia miakatra any an-danitra, zany hoe io fanamasinana ny menaka masina io dia mitondra sika any amin'izay lanitra antenaisika izay. Ka
sy hoe fanantenana pokaty izao ankalazasika izao, fa fanantenana mamelombelona atsika miatrika an'izao zavatra sarotra dity coronavirus ity. Ka izay indrindra naverimberitsika tamin'ny karemy tamin'izay hoe raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotany isika de miara-misangana aminy. Ka izay koa ankehitriny ary raha manamasina an'izao menaka masina izao sika dia manamasina ny fiainansika isika, zany hoe mampiditra n'Andriamanitra amin'ny fiainansika. Ka raha mampiditra n'Andriamanitra amin'ny fiainansika sika dia ireo encombrement vokatry ny fahotana, zay fahotana manapotika ny fiainansika, manapotika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, manapotika ny fifandraisasika samitsika, manapotika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka raha potika tokoa ary ny fahotana dia miavao isika ka mitondra atsika amin'ny fivelarana mahaolona sy amin'ny olona manontolo. Ka idiratsika amin'ny afatra ny Papa amin'ny Laudato Si zay ankalazaisika amin'ny alahady zao ny 15 taonany. Ka sy fankalazana ambava na fahaserovana fosiny ho asika, fa mampirisika asika irosy lalindalina koa, satria araky ny averimberitsika matoa manjaka izao coronavirus izao, de satria potika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary. Ka nohon'izay koa de potika ny fifandraisasika samy olombelona, ary vokatry n'izay ihany koa de potika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka okary izao fankalazasika ny fiakaran'ny Tompo any an-danitra izao, ary anamasinana ny menaka masina, ary anavozany ny pretra sika ny toko fanimpona, anampy sika ary hiatrika bebe kokoa ny fiainansika. Ka hitondra sika amin'izay fahamasinana izay, fahamasinana ho isika de sy hinona fa ahatonga sika ametraka n'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika. Ka raha mametraka n'Andriamanitra eo anivo ny fiainansika dia midika izay fa fanimpona izay tahaka ny Kristy, satria matoy Kristy tonga olombelona dia anompo ary afoy ny ainy ho isika. Ka izay fanimpona sy fahafoizana ny aina zay no mitondra ny fahamasinana, ary zay midika ny reto menaka masina zay amasinina amintsika zao. Ka izay indrindra ry kristianina havana, raha namakivaky ireo alahady enina isika dia masiaro fa izay fahafoizana sy fanimpona izay no fototra ny fiainana maha-kristianina. Raha tadiditsika sara ny alahady faharoan'ny Paka, alahady ny famindrapo dia ny baribary tamintsika ny fony Jesoa, ny le fonina zay nijereny ireo mpianatra fa indrindra masinday Toma. Ka nahatonga ny Jesoa nilaza sambatra izay mino nefa sy nahita, zany hoe nandray ny famindrapo ka mizara n'izay famindrapo zay amin'ny mpiarabelona zay natao hoe mino izay, ary izay natonga ny masinday Toma nilaza hoe Tompoko sy Andriamanitra. Karaha izay koa ny alahady fahatelo zay nahazao sika ny tantaran'ireo mpianatra rolahy avy any Emaosy, kanefa nozo tamin'i Jesoa, nitrotra tamin'i Jesoa, marina koa tamin'ny alalan'ny teniny ny soratra masina, tamin'ny alalan'ny Eukaristia, ka nirehidrehitra ny fon'izy ireo, ka niazakazaka nakany Jerosalema, lay tanàna masina sy lay tanàna ny fiadanana, ka nanompo sy nafoy nanambara an'izay teo amin'ireo namany. Ka raha izay koa ny alahady faefatra ankalazasika ny Jesoa mpiandrony tsara, mpiandrony tsara satria manompo sy mahafoy, ary zay no ambaran'izao fanamasinana ny menaka masina sy ny fanavozana ny toko fanimpona ataon'ny pretra izao. Ny alahady fahadimy dia nandaliana sika manokana any Jesoa lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka nanambarany oka sy tebiteby ianareo
mino an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra ho isika dia olona mahafoy ary manompo ka manamasina ny fiainany, ka ireo akoborema ao aminy dia sy ahosony satria i Jesosy lalana manoro azy amin'ny lalana tokony aleha. I Jesosy famarinana ifikirany ka na inoko idonana inoko hiatra sy ala amin'ny Jesosy izy, ary Jesosy fiainana dia mahazo ny fiadanana izy. Ka tamin'ny alahady ny fahenina mipaka dia noalalinsika manokana i Jesosy zay manome toky, fa araky ny lazaisika teo na andeha hiakatra any an-danitra izy dia tsy hoe andao asika fa eo anivosika ka sy avela no kambotsika, ary zay indrindra no andrandray-sika ho isika amin'izao confinement manomana amintsika amin'ny Pentecote izao, mba ho irehitrehitra ny fanahy masina tokony fosika, ary indrindraindrindra hodora ny fanahy masina ity fahavalo mandoza ity. Ka izao fankalazasika ny fiakaran'ny tompo association zao dia manampy asika hihiditra ny tena maha EOV missionnaire ansika, ary izay indrindra no ambaran'ireo vakiteny amintsika mba hahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'olona eo amin'ny fiainansika. Ka raha efa tonga ny fanahy masina dia irehitrehitra koa ny fosika araky ny voalaza teo, ka izara amin'ny hafa ny famindrapon'Andriamanitra izay le vokatry ny reto menaka masina ireto, mana masina ny fiainansika, ka hatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, ka tonga ny olona anambara kristianina ireto, ka zary fahazavana sy fanasina amin'ireo manodidina sika. Ary zany no ambaran'i Jesosy amin'ny evanjely, nambarany tamin'ny apôstôly, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy tany, koa mandehana ianareo, marina maro ny zavatra mety mampavozo sika, ka okatoky sika fa nandresy Kristy ao amin'ny voninahitra iny izy, ka matoky sika fa izy no anapotika an'ity coronavirus ity. Ny famindrapon'Andriamanitra no anapotika an'ity coronavirus ity, ka raha ao amintsika dia mizoro fa sy rehefarehefa amin'ny tany tsony, sy fiainana rivo ao anatin'ny fahotana isony no fiainatsika, fa fiainana zanak'Andriamanitra mahita ny fivelarana maholona sy ny olona manontolo. Manaraka any Kristy tokoa sika, ka i Kristy ary amin'izao, ary zay ny araky naverimberisika teo ny tena tonga sika milaza sy misy ny mpisendrasendra fa sitrak'Andriamanitra amin'izao fety ny association zao no anamasinana ny menaka masina, ka tanteraka manomboka amin'ny andro ny any ity ny afatry ny Jesosy amin'nanao hoe mandehana anareo, mampianara ny firenendrehetra, manova batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo, ary indro ao eo aminareo mandrakarivo ambarapatapitra izao tontolo zao. Ka izay indrindra ry kristianina havana, raha mandinika an'izao fankalazana izao sika, fankalazana zay iainansika n'izay voalazan'i Jesosy zay amin'ny alalan'izao fanamasinana ny menaka masina izao, sy amin'ny alalany ny fanavozana ny toko-panimpona ataon'ny pretra, dia tanteraka amin'ny arabakiteny tokoa io afatra ny Jesosy io, ka manatena aritsika fa hiasa tokoa araky ny nampanantenain'io, hiaraka aminareo ao mandrapatapitra n'izao tontolo zao, ary aniraka ny fanahy masina sy fanahy malemy sy fanahy ny osa, fa fanahy mahery hiady amin'ity coronavirus ity, ary sy hoe mahery ampandritany sanatria, anjakazaka sanatria, fa ampanjaka ny famindrapo sy ny fifankatiavana. Ka izay ny tena dikany hoe EOV missionnaire vita batemy ao, ka iraina ho tabernakla velona eo amin'ny mpiarabelona, ka manorina ny ETA
eglizy tranoben'Andriamanitra ka zary fanjakan'Andriamanitra, zany hoe fanjakan'ny fahamarinana, fanjakan'ny rariny sy ny hitsiny, fanjakan'ny fifankatiavana sy ny fihavanana no fiainansika andavanandro. Zay ny tiany Jesoa ambara raha milaza izy hoe mandehana ataovy tonga mpianatry n'olon-drehetra, zany hoe iova isika ka zary ho zanak'Andriamanitra, zany hoe hiala avorary na milolo lanitra sika mety ho lena mandeha tany mety misy lafaka, fa hialavorary sika, zany hoe mba hiroso amin'izay afatra ny Papa amin'ny hoe développement intégral de l'homme, zany hoe amin'ny fivoarana amin'ny olona manontolo sy ny olon-drehetra, ka izay no atao hoe fahatongavana ho zanak'Andriamanitra. Ka anjarasika no mampitan'izay amin'ireo mpiarabelona, ary sisika no miasa, fa ny fanan'Andriamanitra no miasa ao amintsika, ka ahatonga sika ho EEV missionnaire araky ny afatry masin-dahapoly amin'ny vaky teny voarenesika teo. Noarina tao amin'ny Kristy isika tamin'ny nananganany azo velona sy nametrahany Andriamanitra azy teo ankavanany ambonin'ny lavitra noho ny fiandrianana rehetra, ny fifehezana rehetra, ny fanjakana rehetra, ary ny anarana rehetra azo tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny fiainana ho avokoa, fa napetra ny Andriamanitra ray eo tongony ny zavatra rehetra, ary nataony filoha ambony indrindra izy amin'ny eglizy, izay tenany famizany mpamena, tena andavany sy antsakany amin'ny rasambatany rehetra. Zay Jesoa zany ambony indrindra izy, fa isika miaraka aminy. Ka raha fitinina izany rehetra zany dia ao amin'ny Kristy no fanantenansika izy izany vokatry izao fankalazana ataosika izao, fa indrindra moa isika manamasina ny menaka izao, ary isika manavao ny toko-panimpona araky ny lazaisika teo, sy voninahitra irerehavana na fanjakazakana na herim-pamorotana, fa kosa hery hoentina anim-pona, ahery hoentina avoizana, ka tonga sika tokoa ho tabernakla velona izarany famondrapon'Andriamanitra, manorina ETA tranoben'Andriamanitra araky ny afatra ny Papa ao amin'ny Laudato Si, zay ankalazasika amin'ny alahady ho avy zao ny 5 taona nanoratany azy, ka ampivelatra ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra, ka ahitasika marina tokoa ny tena fiadanana araky ny nampanantenany Jesoa niakatra any an-danitra. Oka tanteraky zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. À toi Dieu seul.